Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy Nazareta, no irabako nareo rehetra zay manaraka arako miaino zao fandarana ty tanterahako ny mpitandrina sofin'iny ramboatrona izao. Ko na aiza misy anareo eran'izao tontolo zao ka manaraka ary miaino ary mandinika ny zavatra zay ambara, dia ho fantatrareo fa fahasoavana amin'jenantsika amin'ny finoana tsy avy amintsika mifanomeza avy amin'Andriamanitra. Dia satria moa ny tenin'Andriamanitra no dinihana azavaina dia hivavaka atsika. Misaotra anao zahay Andriamanitra fa no fahasoavanao sy famindramponao dia tanteraka zao fotoana zao, ary de misaotra anao fa ianao no anome saina fahendrena fahalalana sy metraka tena mivavako, ary koa hitondra zany hafatra zany amin'ny olona rehetra zay mitady famonjena, tsy hoe mivavaka fotsiny fa mitena mitady zany hoe fiaina mandrakizay ka miomana hitsenan'i Jesosy eny amin'ny raon'lanitra. Ka de misaotra ny fanahinao masina zay miasa anamarina ny teninao rehetra ary atanteraka ny fikatran'ny saponao, satria izy no manome saina fahendrena fahalalana raha metraka tena mivavako. De ho anao ny dera, ho anao ny saotra, anao ny voninahitra Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy Nazareta anao vozam-bavako zany. Saotra Andriamanitra, amen, alleluia. Ifandinitsika teto ny zavatra maro, nefa tonga tsika zao hoe azavaino hoe ny amin'ny hoe ny Pasika sy ny andro faharavona. Mampalahelo moa fa fandraisan'ny olona hoe ny Pasika dia andro alahady. Andro alahady. Zay ny heveran'ny olona zany hoe Pasika dia ankalazain'ny eran'izao tontolo zao. Io alahady lazain'ny olona hoe Pasika io. Tsy Pasika io fa io no atao hoe andro faharavona. Fa ino no atao hoe Pasika? Ho jerentsika zany araka hitatsika ao amin'ny Exodosy toko 12. De ahitantsika hoe inona nataon'ny zanak'Israely rehefa momba zany hoe Pasika izany. De ho jerentsika satria tsara no ahafantarana an'izany, satria maro no tsy mahalala fa nataon'reo hoe Pasika dia nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ny andro alahady. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy aloha ny Exodosy toko 12 ny andininy voalohany sy ny faharoa, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Exodosy toko 12 ny andininy voalohany sy faharoa, manao amin'ny anaran'i Jesosy: ary avy eo niteny tamin'ny Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egipta ka nanao hoe: ity volana ity ho voaloham-bolana ho anareo, de voaloham-bolana amin'ny taona ho anareo izy. Io voaloham-bolana sahala amin'ny hoe amintsika ankehitriny zao amin'ny calendrier grégorien de janoary na janvier ny volana voalohany amin'ny taona. Fa amin'Andriamanitra kosa ny volana voalohany amin'ny taona ny azy de amin'ny mars avril eo. Ny lelan'ny mars avril zay ny volana voalohany amin'ny taona. Eo zany tsy maintsy raisiny ny olona zay mino rehetra. De raha mba ahitana ny Pasika sy ny andro faharavona rehetra toy ny Pentecosta, toy ny koa ny andro fitsofana trompetra, na andro miory, na ny andro fanavotana, tsy maintsy ho fantarina daholo zany rehetra zany. De tena toizatsika ny andininy 3 ka hatramin'ny 4 amin'ny anaran'i Jesosy: miteneny ianareo ho amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra, ka manaova hoe: amin'ny andro 10 amin'ny volana ity de aoka samy haka zanak'ondry iray avy izy rehetra araky ny fianakaviany, de zanak'ondry iray avy no hoaniny isan-trano, ary raha vitsy loatra ny iray trano ka tsy mahalany zanak'ondry iray, dia aoka izy sy izay namany mifanakaiky trano aminy haka araky izay isan'ny olona. Ny olona rehetra samy araky ny zay tokony ho laniny avy no hanisanareo ny zanak'ondry. Eto zany dia rehefa tonga ny andro 10 amin'ny volana voalohany, ny andro 10 io de talata. Satria raha toka hoe lahady ny andro voalohany, lahady, latsinainy, talata, rabily, lakamisy, zoma, sabotsy, lahady, latsinainy, talata. Talata ny andro 10 dia andro 10 amin'ny volana voalohany io. Raha ohatsika ka tsy mahita ina ny andro voalohany amin'ny volana voalohany, de raha isika hitanareo ny hoe azavaina tsara
le ataon'olo hoe pasika ankehitriny zao a andro fa 5 de miembotsika de hitatsika ny andro voalohany am'zany andro voalohany amin'ny taona araka baiboly satria 5 ny andro pasika lazain'olo ankehitriny mba hitatsika ny andro voalohany amin'ny volana voalohany am'zany ara-baiboly zany de raha isika zao le ataon'olo hoe pasika ankehitriny andro fa 5 de miembotsika miemboky mihoatra de hitatsika ny andro voalohany 5 3 hatramin'ny voalohany de hitatsika zany andro voalohany am'y volana voalohany ara-baiboly zay zany tena hitatsika azy zay de ny andro 7 de ho hitatsika eo zay voalaza eo ny andro 10 zany a makazanak'ondro zareo 14 ara vitsy loatra ny raitrano ka tsy mahalany zanak'ondro iray dia aoka izy sy ny zay nahoany mifanakaiky trano aminy haka araky zay isan'ny olona ny olona rehetra samy araky ny zay tokony ho lany avy no hanisanareo ny zanak'ondry zay zany a satria misy zanak'ondro vonona zany a ka raha vitsy loatra moa le olona de fanagny zay olona mifanakaiky aminy eo zanak'ondry nina moa zo rahatsika ihany 5 sy ny 6 zanak'ondry tsy misy kilema de lahy izay reo taona no alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy ary ho terizinareo izy hatramin'ny andro 410 am'ty volana ity dia hamono azy amin'ny ariva ny fiangonana de n'Israely rehetra voalaza eto fa tehirizina hatramin'ny andro 410 ny andro 410 zany a de sabotsy mazava tsaro satria ny andro 7 sabotsy de ny ampitomona roa zay a de 410 sabotsy io de arivany de ozy izy hoe hamono azy amin'ny ariva ny andro 410 ny fiangonana ny zanak'Israely rehetra ka ny ariva zany a satria zao ao amin'ny baiboly a manomboka ariva ny andro ka raha ariva ny andro 410 de zoma ariva zany mifanandrika am'lay natapitra ny ainy Jesosy fanandrika am'le tapitra ny ainy Jesosy satria zoma ariva no tapitra ny ainy Jesosy ary eo amin'ny baiboly zay de sabotsy andro 410 ny volana ariva ny andro 410 ny volana voalohany zay zany ary nahoana moa hoe eto no am'izay no amonona azy raha mamakytsika dia zao voalaza 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny le Exodus 12 io somary mandingana kely tsika raha anontany anareo ny zanakareo hoe ina no antony zao fanompona ataonareo zao zay zany mazava tsara ny fanontaniany zay nandalo zao dia famonoana averiko ndre mandeha de olazainareo hoe zao no famonona ny pasika ny ave zay nandalo ny tranony zanak'Israely tany Egypta raha namely ny Egyptiana izy fa namonjy ny tao antranontsika ahoana moa zany satria raha nandalo zany Andriamanitra de namely ny Egyptiana de vakitsika indray verena ny Exodus 12:7 Exodus 12:7 ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary nalany ny raha ka hanetenany ny tolambaravarana roa sy amin'ny tataom-baravarana ny trano zay hinanany azy rehefa mamono zanak'ondro zany zareo de nalany ny raha dia tentenany raha ny tataom-baravarana roa ary ny tataom-baravarana ao amin'ny trano zay hinanany zany zanak'ondro zany de toizatsika ny 9 de hoaniny am'zany alina izany ny hena voatsatsika tamin'ny afo no hihinanany azy mba amin'ny mofo tsy misy masirasira sady ampiarahany amin'ny anana mangidy zany hoe mihinana mofo tsy misy masirasira zany zareo ampiarahana mihinan'le hena ny hena zanak'ondro vonona atsatsika ampiarahana amin'ny anana mangidy ina misy dikany io ndeo arahantsika any io azakanina manta na voandro amin'ny rano izy fa atsatsio amin'ny afo mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny ary aza asinareo sisa ho tramaraina fa raha takiny misy sisa tsy lany ka
tramaraina de hodoronareo eo amin'ny afo. Io zany hoanina ary raha vao ohatra ka tsy lany le izy tsy azo atao sisa misy tramaraina de dorana misy evony daolo zany zavatra rehetrarehetra zany. Zay zany ny zavatra ambara satria voalaza etontsika tao vao hoe famonona amin'ny pasika araky le tare amin'ny andininy fa voakitsika tery amin'ny andininy fa telo amby roapolo satria zay mihitsy ny teny Andriamanitra hoe fa Iave nandeha amely ny Egyptianina ary nahita ny raha teo amin'ny tatao amban'ny varavarana ny taona roa Iave dia handalo ny varavarana ka tsy avela nisy kiditra ao an-tranareo hamela eo mpandringana. Ka eto amin'ny andininy voalaza mihitsy le hoe pasika andininy fa 5 de lazainareo hoe zao no famonona ny pasika ny Iave zay nandalo ny tranony zanak'Israely tany Egypta raha namely Egyptiana izy fa namonjy ny tao an-tranontsika. De hoarahantsika hoe ahoana zany fandehany zany tantara zany satria namely ny Egyptiana zany Andriamanitra. Raha isika ny 9 ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Toy izao no ataonareo raha mihinana azy raha hoanina le hena pena zany de zanak'ondry natsatsika. Ny atao hoe natsatsika tsy atono fa tanitany. Hafa ny hoe atono, atao ambony afo ny atono, hafa ny atsatsika. Ny hafanana mahery iny manamasaka azy. 9 toy izao no ataonareo raha mihinana azy. Ny valanareo ho voasikiny, ny kapanareo eo amin'ny tongotrareo, ary ny tehinareo eny amin'ny tananareo, de hoaninareo faingana izy fa pasika ny Iave. So tsara fa lazay izy hoe hoaninareo faingana izy fa pasika ny Iave. Ny tongotra misy kapa, valana voasikina, teny an-tany zany hoe olona mainka andeha zany. Toy izay hoaninareo faingana izy fa pasika ny Iave. Ny dikany hoe pasika raha dika ry ambany ery de hoe fandalovana zay nandalo Andriamanitra. Zay zany ny tena dikany. Raha toy izay tsika ny 9 de zao mivoalaza mombany am'le hoe mamono nandalo Andriamanitra. Fandeha hamaky ny tany Egypta rehetra am'zany aliny zany aho ka hamono ny matoa rehetra amin'ny tany Egypta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby kiompy ary ny Andriamanitra ny Egyptiana de ho tsaraiko avokoa zaho ny Iave. Ary ny raha de famantarana ho anareo eo amin'ny trano zay toeranareo ary raha mahita ny raha de andalo anareo ka tsisy loza andringanareo raha mamely tany Egypta aho. Misy antony zany natonga ny hoe rehefa mamonjy lay zanak'ondry nareo da aneteno am'le rano zanak'ondry voninareo amin'ny andro 7 arivany andro 7 io ny tatao-mbaravarana sy ny tolana. Ka rehefa mandalo Andriamanitra amin'ny alina hamono ny matoa rehetra amin'ny tany Egypta, de rehefa misy mahita an'io raha io Andriamanitra, de zay mihitsy ny tena amin'ny 13 ary ny raha de ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano zay toeranareo. Ary raha mahita ny raha de andalo anareo ka tsisy loza andringana anareo raha mamely ny tany Egypta aho. Amafisiny io amin'ny 13 manao hoe Exodus 13 amafisiny io fa Iave handeha hamely ny Egyptianina ary raha mahita ny raha eo amin'ny tatao mbaravarana sy ny tolana roa Iave dia handalo ny varavarana ka tsy avela ny hiditra ao an-tranonareo hamelinareo mpandringana. Zava-dehibe io mandalo zany Andriamanitra amin'ny alina ka raha ny zanak'Israely ny torohevitra amena azy fiarovana azy de hoe rehefa mamono le zanak'ondry nareo ny arivany andro 7 volana voalohany zomariva io ny fanandrika am'le nataperany ny ainy Jesosy mandatsaka ny raha de ny raha nalana natenana ao amin'ny tatao-mbaravarana sy ny tolana roa. Ka rehefa mandalo Andriamanitra hamely ny Egyptianina amin'ny tany Egypta de zay trano tsy misy an'io raha io ny tatao-mbaravarana sy ny tolana roa de maty ny matoa rehetra hatrany amin'ny olona ka hatrany amin'ny biby. Araky ny tantara amin'ny famakiana baboly de hatrany amin'ny zanaky ny mpanjaka, zanak'ireo mpanompo rehetra,
zanako ny olona any an-tranomaizy ny matoa rehetra io atraminy amin'ny biby maty avokoa tsisy nianga satria ary ina ny entany dikiny hevitry le ra eo amin'ny tatombaravazy tolanaro io mandalo Andriamanitra zany a de mahita ny ra de zao fantana hoe le olona ato am'ty trano ty a nyaino ahy satria nino ahy nyaino ahy ny olona ato am'ty trano ty ary nino ahy ka le ra mitatombavanatolanaro de manambary fa zao nisy zanak'ondro ny vonona tato hosolo ny matoany zareo zay ny dikany ary ny hoantsika ankehitriny raha eo amin'ny tatombaramvarana eto manaiky ny sainy satria tena antsika tempolo trano manaiky ny saitsika tolana roa ny fotsika mizara roa mino ny fotsika de arovana amy lozitsika zava-dehibe nge io nizatra nataon'Andriamanitra io tatombaravana niaritsika manaiky tolana roa fotsika mizara roa mino ny fotsika dia arovana amy loza itsika zao amin'ny aretina maneran'ny tany mahazo ao ny coronavirus ao ny variant misy aretina hafako le rano Jesosy antoka ny fiarovana tena fiarovana io ny olona tsy minao zany tena azo antoka ary Andriamanitra fanampanantena ny olona aloha de tsy minao zany fa de ny vaksiny ihany ny mamaiky azy ary raha vao tsy manaiky anao vaksiny de fa saziny ny fanjakana sasany kanefa ny rano Jesosy azo antoka ary rahantsika ihany ny fanambarana am'ty tantara ity 14 amin'ny anaran'i Jesosy ary zany andro zany de ho fahatsiarovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro fahavoravona ho an'ny ave hatramin'ny taranakareo faramandimby no hitandremanareo azy mitandremanareo izany ho andro fahavoravona ho lalàna mandrakizay tandremana mandrakizay ary tena zava-dehibe io satria miresaka famonjena resaka fanavotana miresaka fiainana resaka famonjena resaka fanavotana resaka fiaina satria tsy maty le olona tsy maty ny matoa ary raha mandengitsika ankehitriny fa tonga amy Pasika ny matoan'Andriamanitra ny vonoana Jesosy Kristy nandatsaka ny rany de anjarantsika manaiky ny saitsika ny rany Jesosy le la matoan'Andriamanitra ny vonoana tamin'ny andron'ny Pasika arivany andreo tapitra ny aigny zoma ariva ny andro 7 ny volana Biba satria ao amin'ny baiboly ny ariva manomboka ny andro de ny ariva ny andro zoma zany na amin'ny baiboly izy de ariva ny andro 7 ny andro 7 sabotsy de aloha zany ariva ny azo mandeha meloa de zay zany natapitra ny ainy Jesosy zoma ariva raha toizatsika indray ny teny de ho tandramanareo mandrakizay zany de toizatsika 15 sy ny 11 amy anaran'i Jesosy hafotoana no inanareo mofo tsy misy masirasira ny voalohan'ny andro no anesorinareo ny masirasira amin'ny tranonareo fa na iza homana mofo misy masirasira hatramin'ny andro voalohany ka hatramin'ny andro fahafito de fongorona tsy ho amin'ny Israely ary amin'ny andro voalohany de izy fivoriana masina ho anareo ary amin'ny andro fahafito koa izy fivoriana masina ho anareo tsy hanao raharaha akory ianareo am'izany andro izany afa-tsy zay hoaniny isan-trano de zany ihany no ho amboarinareo etsika zany de mazava tsara ny ten'Andriamanitra fa afotoana mihina mofo tsy misy masirasira ina ary ny dikan'izany afotoana no inanareo mofo tsy misy masirasira tsy misy masirasira lalivay ny dikany hoe masirasira io levure amin'ny voalohan'ny andro no anesonanao ny masirasira ny andro voalohany de ny andro lahady io amin'ny tranonareo fa na iza no homana mofo misy masirasira
amin'ny andro voalohany ka hatramin'ny andro fahafito de fongonina tsy ho amin'ny Israely. Ary amin'ny andro voalohany de izy fivoriana masina alahady io le ataon'ireo Pasika zany, nefa io ny andro ho anareo. Ary amin'ny andro fahafito de izy fivoriana masina koa ho anareo. Tsy hanao raharaha akory ianareo am'zany andro zany afatsy zay ho anareo isan'olona. De zany ihany no ho amboarinareo. Mazava tsara ny fanambarana eto fa ny andro 14 ny volana Abiba dia Pasika manomboka ny ariva toy sabotsy, satria nahoana moa raha itsika ny Korintiana voalohany 5:9 ka hatramin'ny 9. Korintiana voalohany 5:9 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: tsy mety ny frère anareo, tsy fantatrareo va fa ny masirasira kely de mahazo ny vongana rehetra, le masirasira kely mahazo ny vongana rehetra, mahazo ny mofo rehetrarehetra. Esory ny masirasira ela mba ho vongana vaovao nareo, arak'izay tsy mamisy masirasirinareo, fa vaovao ny Kristy Pasika antsika. Fomba fanesorana le masirasira zany de vaovao ny Kristy Pasika, Kristy vaovao no atao Pasika. Ary ny andro ny Pasika dia ny andro 14 ny volana voalohany, volana Abiba. Mbola resantsika ihany io. De toy atsika ny fanambarana ny fahavalo. Toy atsika ny famakenteny amin'ny Korintiana voalohany 5:9 manao hoe: ka de aoko sika hanao andro fahavoravona, tsy amy masirasira ela na masirasira loposy faharatsiana, fa amin'ny mofo tsy misy masirasira de fahadiovam-posy ny fahamarinana. Hitatsika eto zany fa le andro 15 ny volana Abiba de andro fahavoravona. Ny sabotsy ny Pasika manomboka zoma ariva, voavony Kristy Pasika antsika. Fitsanganany tamy maty andro fahavoravona, fihinana mofo tsy misy masirasira. Ary ina le mofo masirasira, loloposy faharatsiana atao hoe masirasira, esory reny. Ary ny rano Jesosy ny mahafaka an'ireny. Fa voavony Kristy Pasika antsika dia aokotsika nao andro fahavoravona. Andro fahavoravona zany le ataon'olo hoe Pasika ankehitriny. Tsy mpanina zay nylazana ary fa azavaina mba hahafantarantsika ny tena hevitry ny teny. Satria maro zany tsy mahalala an'izay. Raha vaky itsika ny Nomery 8:20 de ao ny tena manazava ny amin'io andro reo. Mba tsy tonga antsika eo diso. Nomery 8:20 de ny 9:20 sy ny 9:20. 9:20 hatramin'ny 8:20. Nomery 8:20 ka hatramin'ny 8:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary ny andro 14 amin'ny volana voalohany de Pasika ny ave. Sabotsy io. Vaovony Kristy Pasika ho antsika. Ny 7:10 ary ny andro 15 amin'izany volana izany de andro fahavoravona. Jereo tsara eto, andro fahavoravona, afotoana ny nanareo mofo tsy misy masirasira. Jereo tsara zany fa andro fahavoravona ny andro 15. Dozy izy amin'ny 8:20 amin'ny andro voalohany de izy fivoriana masina azo manao tao zavatra akory. Le lahady ataon'ny olona hoe Pasika zany de andro fahavoravona. Fa fotoana mihina mofo misy masira tsy mihina misy mofo masirasira. De ny andro voalohany manomboka ao zany mihina mofo tsy misy masirasira de pahatonga ny sabotsy manaraka. Ary zay tsy azon'ny olona mihitsy zany, fa tena zava-dehibe. Vaovony Kristy Pasika antsika. Ary ny andro sabotsy ny atao hoe Pasika. Mbola misy lalàna io Pasika io. Hodinitsika amin'ny manaraka. Fa misy lalàna ny Pasika fa tsy hoe akory hoe ataotao fotsiny izy io. Ary zay zany no anazavana aloha fa ny atao hoe Pasika ankehitriny ho antsika, voavony Kristy Pasika antsika. Ho an'ny zanak'Israely de famonoana n'lay zanak'ondry de alaina ny raha atao amin'ny tatambaranvanina sy ny tolana roa, de hoanindreo atsatsika izy de hoanindrareo zany amin'ny alina iny ampiarahana mofo tsy misy masirasira sy anana mangidy. Nahoana no anana mangidy? Satria raha mamakitsika ny Exodosy 7:10 de tena fahoriana mihitsy no natonga an'jareo ho afaka tany amin'ny tany Egypta.
zao voalaza amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Exodosy 10:9 sy ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Avotona inanareo mofo tsy misy masirasira, raha amin'ny andro fahafito de itsy andro firavoravona ho any ave. Ny mofo tsy misy masirasira hoanina mandritry ny hafotona, ary tsy isy eo aminareo zay mofo misy masirasira, ary tsy isy zay masirasira akory eo aminareo ao amin'ny taninareo rehetra. Tsisy masirasira mihitsy zany hoanina. Zay voalaza eto hafotona. Ary voalaza izy io hafotona io andininy fahenina, hafotona no hianareo mofo tsy misy masirasira, ary amin'ny andro fahafito de isy andro firavoravona ho any ave. Zay zany no fandehany. Ary voalaza izy io fa mofo paorina araky voalazany amin'ny Deutéronomia, olodinitsika manaraka mo satria ny fotoana moa mandeha de mandeha, fa ho arahantsika ihany hoe ahoana moa no mahatonga anjareo tsy mihinana mofo misy masira, mofo manambara ina le mofo misy tsy misy masirasira. De ho an'Andriamanitra ny voninahitra mba ho afantatsika tsara ny tena antony fa voavony Kristy Pasika antsika fa nisorany masirasira de nilolo-posy faratsina, ary atonga antsika ho tena tonga zanak'Andriamanitra am'izao fiainana zao. Ivavako tsika. Sotranao zay Andriamanitra amramponao, sotra ny fahasoavanao azy nanazavany amin'ny Pasika sy ny andro fahavoravona, any fiadananao tanteraky amin'ny arovana amin'ny ratsy zay. De misaotra fa noho ny Kristy vovony Pasika anay de afaka milolo-posy faratsiny zahay, ary ny rano manadio anay tanteraka. Fa de hoanao ny dera, hoanao ny sotry ny voninahitra Andriamanitra aminaran'i Jesosy Tompo, sotry Andriamanitra, amen, alleluia. De manao veloma mahafinaritra indray tompoko, fahasoavan'Andriamanitra amintsika rehetra, ka de amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy a Nazareta no anaovako veloma nareo amanaraka indray mandra-peona tompoko.